Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry avana nahatratra ny sakafom-panahy sabotsy faharoa amin'ny volana May enina amby roapolo sy roa arivo. Hivavaka isika. Andriamanitra ray anay misaotra anao izay fa Andriamanitra tianay ianao, Andriamanitra be famindrampo ihany koa. Misaotra fa afaka ny tenao tao anatin'izao sakafom-panahy izao indray izahay dia mitenena ary aminay fa vonona ny aino anao izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovanay mivavaka. Amen. Joba toko fahafito amby roapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Joba fahafito amby roapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia mbola nandrosona anao ho ateny ihany Joba ka nanao hoe raha velona koa Andriamanitra izay efa nandasy hanome ahy ny rariny sy ny tsy toa izay efa nampangidy ny aiko fa mbola ato anatiko ihany ny aiko ary eo am-bavoriko ny fanahin'Andriamanitra. Amen. Ray masonao manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Manatitra hatrany ny fiarabanantsika tsirairay avy ry havana mahatratra izao sakafom-panahy anio izao indray dia ho aminao anie ny fiadanan'ny tompo. Amen. Ny Joba ry havana, ny tantaran'ny Joba moa zany dia ilay Joba ilay atao hoe olo-marina izay nisedra fahasairanana, nisedra mangidy, nisedra ny sarotra ary izany no ambara ato amin'ity Joba toko fahafito amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ity izay somary tapatapaka ihany fa tsy ny tapaka ny zava-dehibe fa ny afatr'Andriamanitra izay hoentina ao anatin'izany ary eo anatin'izany indrindra dia mampiseho amintsika ry havana fa ny voalohany indrindra dia izao hoe na dia mpino aza ianao dia tratra ny fitsapana, na dia mpino aza ianao dia mety tratra ny fitsapana. Tahaka ny Joba dia tena mpino an'Andriamanitra izy tena mahatoky tanteraka an'Andriamanitra izy miaina tanteraka ny tenin'Andriamanitra izy fa inona ny zavatra nitranga? Nisy nangalatra nisy dahalo nandroba ny fananany, ny zanany maty tany anatin'ny rodanany trano, ny izy narary nisy vaiatra ny tapindokatra ny am-paladia, ny vadiny dia miteny hoe miala aminao Andriamanitra ivavahanao io ianao dia izay ianao vao ho sitrana, ny namany dia manoteny aminazy manome tsiny anazy hoe tena ny mahatonga anao ho tratran'izao dia satria ianao nanota. Fa izao ry havana, rehefa ny olona anankiray manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainany dia manantena fitsapana, manantena fisedrana, manantena zavatsarotra. Fa ry amin'ny fiainanao mandeha milamina, tsy misy mikitika, tsy misy manohana, tsy misy mininona ihany fa mandeha ihany fotsiny, mila tonga saina ianao zany io famaninana. Fa misy fitsapana foana ary izay foana anie ilay fiainantsika zanak'olombelona misy fitsapana, misy fisedrana. Rehefa hitan'Andriamanitra vitanao ilay fisedrana miakatra ny ara-panahinao. Fa ny faharoa, ny mpino tratra ny fisedrana dia mijoro hatrany satria ao anatiny ny fanahin'Andriamanitra. Ny mpino na dia tratra ny fisedrana aza dia mijoro hatrany satria ao anatiny ny fanahin'Andriamanitra. Ary izany indrindra anie le eto amin'ny Joba eto i Joba dia nijoro hatrany na dia eo aza ny fitsapana satria ao anatiny ny fanahin'Andriamanitra. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, atovy ao anatinao hatrany ny fanahin'Andriamanitra. Tena mangatà amin'Andriamanitra, Andriamanitra aza manaisitra ny fanahinao ato amiko. Rehefa izany ny ataonao dia ao mijoro tsara foana ianao. Ka na misy ny fitsapana, misy ny fisedrana satria ao anatinao ny fanahin'Andriamanitra dia mijoro hatrany ianao. Marina fa maro ny olona no mijoro sady torotoro ny fony, mirotsaka ny ranomasina, malahelo.
fa mijoro ao anatrehan'Andriamanitra, zany hoe mijoro safoana miteny fa za tsy ala amin'Andriamanitra tahaka ny ataon'ny Joba zao. Fa raha vao miala ianao, de efa miala anie izay ny dikany e, tsy ao aminao anie ny fanahin'Andriamanitra e. Ka noho izany ry havana, ny fiainana maha-kristianina de fiainana misy fitsapahana, misy sedra, fa eo anoloana zany sedra zany de mila mijoro ianao satria ao anatinao ny fanahin'Andriamanitra. Tapitra. Vavaka-tsika Andriamanitra Rainay, misaotra anao izay ny amin'ny fitsapana, ny amin'ny fisedrana rehetra izay avelanao handalo eo amin'ny fiainanay fa mampitombo ny finoanay ireny. Dia saoranay anao ihany koa ny amin'ny faneno masina izay mihazona ny finoanay, manome anay koa hery ahafahanay miatrika izany fisedrana izany dia arovy ambany elatratra any ary izahay tsy hiala aminao ny finoanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay mivavaka. Amen. Amen. De taterahan'ny tompo aminao ny izao tsodranomasina izao. Mitainao ny tompo ka miaro anao. Mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao. Manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao ny fiadanana. Amen. De samita ain'Andriamanitra ry havana, mirary soa daholo.